Manolona ny fisokafany sehatry ny fizahantany indray eto Madagasikara. Ny Ministeran'ny Fizahantany dia mametraka fepetra ara-pahasalamana entitra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena avy amin'ny OMS ho fiarovana mahomby manolona ny Covid-19. Mba ho antoky ny fivahinianana mahafinaritra sy ampitoniana ho an'ireo vahiny, isika mpiasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia tsy maintsy mampiatra antsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ireo fihetsika fisorohana rehetra. Ny fanaovana arovava, fontanana ary fanasana tanana matetika amin'ny savony na gel hydroalcoolique dia tsy maintsy atao fahazarana. Ity horonan-tsary fampiofanana ity dia atao fitaovana entina miady amin'ity valanaretina ity. Ireto misy karazana fepetra fisorohana ampiarina ao an-dakozia. Ilazana ireo mpanatitra entana, anaja ny elanelana sy ametraka ny entana manoloana azy ary tsy anantona ilay entana. Tandrovana ny elanelan'ny tsirairay rehefa miasa isaky ny toeram-piasana. Diovina amin'ny ranom-panafody hatrany ireo voankazo sy legioma. Tonga dia alamina sy ampirimina ireo vao vantany voatavavoaka anaty baoritra. Atao fahazarana ny manasa tanana isaky ny avy mikarakara ny famoahana sy fandaminana azy ireo. Vata fitoeram-pako azo sokafana amin'ny tongotra ihany no ampiasaina. Idina sy fezina tsara ny kitapo misy ny fako isan-kariva. Aterina any amin'ny fanariam-pako ny fako ary diovina amin'ny rano sy savony ny tanana avy eo. Ho an'ny mpanasa lovia sy sotro, mila manao aro-akanjo fampiasa tokana na azo sasana sy solomaso fiarovana mba hiarovana ny mety ho fipitihan'ny rano. Diovina sy asiana ranom-panafody farak'izay matetika indrindra ny toerana iasana sy ireo karazana fitaovana rehetra mandritra ny fikarakarana sy eo anelanelan'ny fotoana fandrosoana ny sakafo rehetra. Mpiasa matianina, atsaiko hatrany ireo fihetsika sy fepetra rehetra hisorohana amin'ny fiparitana aretina Covid-19. Ndao hiara-entana handray ireo vahintsika amin'ny fomba matianina. Ndao hanaja sy hanaraka ireo fihetsika fisorohana.